Ny famoronana asa ho an'ny vahoaka malagasy no ny fantohan'ny resaka ny ministry ny indostria ny fampandrosoana ny orinasa mandinika sy ny sehatra tsy miankina Andriamatoa Julietienne sy ny filoha lefitry ny miga izay sampana iray ao anatin'ny banky iraisam-pirenena tetsy amin'ny biraon'ny ministra tetsy Antaninarenina moa no nafahandro tontany fampitafa. Raha toka tsy mbola vonona ny sary mahakasika izay famoronana asa ary ny fiaonana teo amin'ny ministry ny indostria sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny miga izay ijanona ao anatin'ny sehatry ny toe-karena ihany isika ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra no tena ianjadin'ny fahantrana raha ny antotanisa izay nentin'ny Instat manoloana izay dia nikarakara dindinika ara-toe-karena ny ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana nijery ny antony sy ny fepetra mety mahomby ny fisorohana izay fahantrana izay. Ravakarandriamanala Stefana Rajafy Mandimbo no mitondra ny andinindiny-baovao. Teo anelanela ny 70 ka hatramin'ny 80% ny tany fahantrana teto Madagasikara. Teo anelanela ny taona 20 sy ny taona 20 sy 20. Ireo mponina any amin'ny toerana ambanivohitra ny tena voakasika amin'izay fahantrana izay raha ny fanadihadiana. Nambarany teo anivon'ny Instat fa ireo tantsaha izay tena voasokajy ho isan'ny mahantra dia mandrafitra ny 70% ny vahoaka malagasy. Ny fiasan'ireo mpianakaviana amin'ny sehatra tsy manara-penitra, ny tsy fahampiany fari-pahaizana ary ny habetsaky ny ankizy ao amin'ny tokantrano iray no isan'ny tondro mampitombo ny tany fahantrana amin'ny tokantrano iray. Raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia hita fa na misy aza ny fiakaran'ny Arkarena dia tsy voatery hisy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka izany. Andinihana indrindra ireo fepetra mba hampahomby ny fiakaran'ny Arkarena ho an'ny rehetra sy hampaharitra izany no tanjona tamin'ny dinika ara-toe-karena momba ny lohahevitra manao hoe fiakaran'ny Arkarena iombonana rehetra isy ny fampandrosoana maritra izay notanterahany ministeran'ny toe-karena sy ny fandrindrany teto amin'ny Carleton Nosy androany. Tsy maintsy misy fepetra raisina mba hatonga le taux de croissance sady inclusive izy no maritra ary misy araky fepetra mba atonga ny croissance ho amin'ny développement. Hitatsika raha tantara-pirenena jerentsika fa isaka mba miakatra ny Arkarena dia misy ny crise. Jerena androany hoe misy fandraisana tokoa ve ny resaka croissance sy ny resaka stabilité politique ary ny zavatra mety hitranga anatin'izany dia zao raha ny firenena anankiray ny olona vitsy ao anatiny fotsiny mahazo tombotsoa amin'ny croissance dia mazava loatra fa tsy tarika stabilité le izy dia hoezana ny amaly fanontaniana hoe inona ny condition de réussite, inona ny zavatra tsy maintsy mipetraka vo atonga ny croissance anankiray tena inclusive sy maritra. Anisan'izany ohatra mba ahafahantsika mi-identifier ny karazana secteur porteur zay hitarika croissance. Nambarako tamin'ny teny fanokafana teo ohatra tamin'ny république voalohany dia ny agriculture no miazona croissance ary ny secteur rehetrarehetra mety arefo. Hitatsika ny république manaraka fa tafiditra tao ny agroalimentaire, tafiditra tao ny industrie ary amin'izao tsika amin'iteny zao dia ny mine no anisany miazona indrindra ny croissance. Ny tanjona nefa mba hivelatra zay secteur miazona croissance zay voalohany zay ary faharoa mba mivelatra koa ny faritra azo azy. Nasain'ity ministère ity hiatrika izao dindinika izao moa ireo mpahay toe-karena, ireo mpandraharaha, ireo mpisehatra voakasika amin'izay tontolo ny toe-karena izay, ny mpamatsy vola, ny solon-tenany parlementaire ary ny avy amin'ny fanjakana. Ny hevitra hipotra dia entin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fandrindrana amolavolana indrindra ny paikadym-pirenena momba ny fampandrosoana mandritra ny 5 taona manaraka sy ny politika ara-toe-karena ho an'ny Madagasikara. Miisa 3 moa ireo dindinika tahaka izao izay tanterahany ministère ity amin'ity taona ity ka amin'ny herinandro ambony avy dia mahakasika indrindra ny lohahevitra manao hoe ny fampandrosoana ifotony no lohahevitra ho dinihana amin'izay.